Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Vao maika midika izy ny mpitondra fanjakana manoloana ny zavantranga omaly ho ny mpahalalana iray. Tsy maintsy mitohy ny hetsika fitakiana ny fahalalana maneho hevitra raha ny nambarana. Tao anatin'ny iray volana farany, nandritry ny fotoana isian'ny fampalalam-baovao ny fahatapahan'ny herinaratra ho an'Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Maharitra hatrany amin'ny adiny 2 ihany koa io fahatapahana io raha kely indrindra. Ny tokona teny amin'ny fiantsonan'ny taksi teny Tsonjobe manoloana ny Coliseum ny mpamily fiarakaretsaka androany. Tsy eken'izy ireo fanaovan'ny polisy munisipaly ny fandrindrana ny fifamoivoizana. Miaka-midina ny maripana eto an-drenivohitra. Mbola tafiditra tsara anatin'ny atin'ny ririna nefa isika amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ireo mpaminaviana ny toetrandro. Tsy misy araky ny tsao mandeha ihany koa ny rivodoza. Any ivelany, tafiakatra 720 ireo olona maty ary 50 maherana naratra mafy vokatry ny loza an-dalamby ny tranga omaly tany Italia. Fifanjevona teo amin'ny lalana no nahatonga ny loza. Ny andindindreo arahanao afaka fotoana fohy. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura miny, amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le Primokat ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolay exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer JYO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. JYO, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndouta Pénac ou sur notre site internet. Soc à vitre, très sincèrement à votre service. Ny batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lento ka kely foana ny hery lany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star.
Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Raha tompoko tonga zao tanatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ary manasanao mpanajana tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany andreva iny ihany koa isika tanatin'izao fampahalalam-baovao izao saingy mialohan'izay dia andeha maresaka politika tamin'ity androany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Vao maika midikizo ny mpitondra fanjakana manoloana ny zamanitranga omaly raha nambarany mpahalalana iray tsy maintsy mitohy kosa ny hetsika fitakiana ny fahalalana maneho hevitra raha ny nambarany etsakilan'izay anefa dia efa sahirana loatra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ka manjary famonoana azy ireo any mbola fiandrasana ela amin'ny fitadiavam-baolana raha nambarany Joseph Yolande famitsinana izay arahana amin'izy io Rakotondrina. Faneho-kevitra maro no nivoaka taorian'ilay hetsika nataon'ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena maro omaly. Nisy ihany koa ireo mpanao politika naneho hevitra manohitra ireny hetsika am-pilaminana natao ireny. Efa sahirana nivoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka lasa endrika famonoana azy ireo ny fiandrasana ela amin'ny fitondrana vahaolana raha nambaran'i Joseph Yolande. Efa tsy afaka mitondra vahaolana ho an'ny vahoaka ny mpitondra ankehitriny ka tokony tsy ampijaly ny vahoaka ela intsony raha ny fanazavany. Le vahoaka madinika anefa sahirana io ny olona fidina, ny olona atao filoha, ny olona fidina natao inona na inona zay tompona ndraika dia tokony hitsinjo ny vahoaka. Ka rehefa mahatsapa regny olona mitendry fa efa mety amin'ny vahoaka zao zavatra zao dia mahandry ny 2018 fa raha ohatra ka mijery tsara ny zava-misy eto amin'ny firenena regny olona regny dia tokony ahita fa tsy mahandry 2018. Nenay zao any aminay dia tena fa mijaly le vahoaka hitako. Za eto Antananarivo koa mahita betsaka ny vahoaka mijaly eto le zo fototra ny malagasy efa tsy azo tsony fa tsy afaka mihinana intelo isan'andro ny vahoaka malagasy, tsy afaka mitsabo tena. Ahoana 2018 tsy efa ho maty daholo ny ankamaroany. Ny ankamaroan'le malagasy zany ho faty eto raha 2018 raha zao no mitohy. Ka zay dia miteny hoe oka mba tsy hiteniteny foana. Nenay dia aza mba hoentina hoe zao za manao an'izao fa jereo le vahoaka malagasy madinika. Mety amin'ny vahoaka ve zao? Nenay aloha dia tsy mety aminay zao zavatra zao. Matahotra ary diso fahavalo ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha toa ka nandefa ireny mpitandro filaminana anjatony nanakana ny hetsika nataon'ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena omaly ireny raha ny nambara mpahalalana iray sady mpanetsiketsika any amin'ny tambazotra ara-tsosialy. Vao maika mitohy ny teritery sy ny fanaporetana ataon'ireo mpitondra fanjakana raha ireny zava-misy ireny raha ny fanazavany hatrany. Ny fahitana azy dia mitikizo ny fanjakana. Mitikizo satria mbola mily mampiasa hery mampiasa fampitahorana raha ny zavatra hitantsika omaly ireny hoe miaramila tsy tokony tsy forohana no alefa hibahana ny lalana, hibahana ny mpanao gazety amin'ny hetsika milamina izay ataony kanefa ny jiolahy ny amin'ny faritra atsimo na eto Antananarivo aza tsy voafehy dia manao be-marenina koa le fitondrana satria efa tsisy tsy manameloka le fahalaniny le code de la communication amin'izao tsika miteny izao ny vahiny avy any ivelany ny fiarahamonim-pirenena ny mpanao gazety ny olom-pirenena tsotra nefa dia manao minimikipy manao mini be-marenina izy dia zay mahatonga amin'ny teny hoe mitikizo le fanjakana. Mbola mitohy kosa ny tolona raha ny fanazavana azo taorian'ny hetsika omaly ireny. Ny endrika no mety hiova saingy tokana ihany ny tanjona ho an'ny mpanao gazety. Fanafoanana sy fanesorana ny sakana amin'ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra. Izany hoe fanajanonana ilay lalàna feny serasera izay feno teritery nefa nolan'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny mirandoolona ihany. Fa mitohy kosa ny fiainoana ireo mpanao gazety mivondrona amin'ny hetsika fitakiana ny fahafahana maneho hevitra. Omaly taorian'ny hetsika izay nikasana andevenana ny fahalalana maneho hevitra noraisiny teo anivon'ny vondrona Eoropeana ny solitena avy amin'ireo mpanao gazety nanazava ny antony fanoherana ny fandaniana io lalàna izay mifeny serasera io. Rakotondrina trany. Niaona tamin'ny solitena avy amin'ny vondrona Eoropeana solitena mpanao gazety manohitra ny fandaniana ny lalàna feny serasera amin'ny endrina sy mpanitsiana ankehitriny. Tokony hisy ny fifampidiniana eo amin'ny mpanao gazety sy ny mpanao lalàna amin'ny fanitsino io lalàna feny serasera mahabeady hevitra io araka ny tatra voaray tamin'ny fionana.
Ny fanovana tamin'ny ora farany mialony ny nampandaniana tanaty amboletra ny lalàna amin'ny feno serasera no antony fanoherana ratsaivina. Tsy misy ny fanazavana ho an'ny mpiara-miombonantoka mikasika ireo fanovana toerin'ny mpanao gazety ireo avy amin'ny governemanta. Mipetraka araka izany ny fanontaniana ny hoe sary-mihetsika fotsiny ve ny antsoiny ny tompona ndraiky mpanjakana ireo solon-tena ny mpiara-miombonantoka sy fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara ny tadiavana vahaolana mikasika ity lalàna amin'ny feno serasera ity. Mbola nisesy taorian'ny fionana teny Mazorivo ny fangatahana fanazavana misimisy mikasika ny fototry ny fitakiana ataon'ny mpanao gazety. Samy nanameloko ireo andinin-dalàna mameno fahalalana maneho hevitra ireo na ny maseho vahiny miaseto na ny avy amin'ny Reporters sans frontières na ny Union internationale de la presse francophone ny UPF ary mitaky ny iverenany amin'ny fandaniana. Isan'ny antsony amin'ny sin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ihany koa ny filohany voameraserasera fanabeazana ary kolotsaina amin'ny fikambanan'ny parlementaire francophone tonga eto an-toerana ankehitriny. Fa nanadio tena ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Marc Serakotomamonjy androany raha nanontaniany mpanao gazety ny amin'ny antony tsy namelana azy ireo hiditra aka vaovao teny amin'ny antenimieram-pirenena ninona nefa lazaina mandroany izany rehetra izany. Ny raha nahita tamin'ny herinandro ny fanakanana izay natao ireo mpanao gazety teny Tsimbazaza nandritra ny fivoriam-be azony rehetra hatrehina nefa nohidina tanteraka ny vavahady. Raha tsy hivina anisy ny mpanao gazety izay tonga teny an-toerana saingy tsy tafiditra tao anatiny noho ny fanakanana izay voalaza fa baiko avy any amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Ambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa malalaka ny fidirana ao anatin'ity androm-panjakana ity izay fanampananjavana izay avy hatrany ndeha rahantsika. Matao filohan'ny antenimieram-pirenena. Ianao ny misakana ny mpanao gazety tsy hiditra ao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Ny lapan'ny Tsimbazaza nge tsy andry Jean-Marc Serakotomamonjy fa andry vahoaka. Ka raha ny mpanao gazety andeha natanteraka ny asany dia afaka miditra izy ary irinay ary nanatanterahany ny asany. Azonareo zany? Ka rehefa hamoaka vaovao ianareo dia fotory tsara raha ny zavatra marina rehetra mikasika teneno amin'ny gazety. Fa ny zavatra lainga kosa dia aza mba tenenina fa izany le hoe tsika mila fanaovan-gazety professionnel matianina responsable zany hoe tompona andraikitra etika zany hoe manaraka ny soatoavy. Faraka nambaratany mpiandohana dia andray vahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'izao alina izao dia andray matora ary saina hery avy ao amin'ny hetsika mitsangana ary malagasy. Miarabanao tompoko fantaniako voalohany avy hatrany hoe nisy an'io hetsika io naneny teny am-potsofon'ny olona tao anatin'ny andro vitsivitsy inona tsara ny momba ilay hetsika izavo ny vondrona ao anatiny io ina ihany koa ny tanjona ao anatin'izay hetsika izay. Miaraba ny mpijery ny fahitalavitra Kolo TV amin'izao alivaliva zao ary miaraba ny mpanolotra Ramatokely Fejour. Raha ny momba ny hetsika mitsangana ary malagasy dia io zany fivondrona ny mpanao politika, antoko politika na olon-tsotra izay manana maizy azy amin'ny tany sy ny firenena. Ina tokoa moa nahatonga anay hanao an'io hetsika io satria nandritra izay fotoana lavalava zay samy nandinika, samy nanaraka ny fandehan-draharaha teto amin'ny tany sy ny firenena ny antoko politika tsirairay. Zay tokoa moa ny asan'ny antoko politika mandinika zay fandehanan-draharaha zay. No ny hita taty aoriana fa tena efa tsy mandeha amin'ny lohany intsony ny fitantanan-draharaha-mpanjakana eto amin'ny tany sy ny firenena dia tapa-kevitra zany ny mpanao politika rehetra ny maromaro la tsy lazaiko hoe tena betsaka sy ny mpanao politika maro fa hoe tena tsy mety intsony ity fitondraraharaha ity ka alohantsika mba hijery ahoana ny hanavotana any Madagasikara atsika satria efa betsaka tsy hitanisy eto ny zavatra ataon'ity fitondrana ity zay tsy mety amin'izao fotoana izao fa teny fotsiny zay hoe bon tsy mety io tsika tsy maintsy mitondra solution. Ina ary ny solution itsika amin'ilay zavatra zay zany nahatonga ny fitsanganan'ny hetsika mitsangana ary malagasy. Ny hitanay efa reraka ny malagasy resy tena resy ny malagasy fa miandry izy hoe ahoana ary hialana amin'izany faharesena zany, ahoana hiadivana amin'izany faharesena zany, mitady olona izy zay koa nahatonga anay amampanao politika anay satria ny mpanao politika dia mandrindra izay fiarahamonina zay atsara ny fiarahamonina zay.
indrisy mantsy fa tsy de misy mpanao politika loatra mitondra am'izao fotoana ka lasa mikorotana fiarahamonitsika eto eto Madagasikara, tsy hitatsika ny fandriampahalemana tsy mipetraka betsaka zavatra tsy mety ka noho zay antony zay a tsy maintsy mitsangana mpanao politika satria zay ny adidiny mijery ny mahasoa ny vahoaka ao aminy. Inona ny voizina ao anatin'io hetsika io? Hetsika io zany a inona tokoa mo voizina amin'io de mitsangana ry malagasy zay a satria betsaka zavatra tsy mety hitatsika tsy maintsy anarintsika fomba ahoana anangantsika ny fiarahamonina tena fiarahamonina mirindra miorina ao amin'ny fahendrena mamalagasy zany. Inona moa zany fahendrena malagasy zany? Fifampianoana zay tsy misy am'izao fotoana. Zany hoe izy moa adikatsika amin'ny teny frantsay démocratie zany. Démocratie zany fa ao anatin'ny sotoavana malagasy zany. Mila mifampiantsika, mila fampijeritsika, tia ny manakaiky azy, mila mifanampy. Zay zavatra zay tsy misy eto. Zay fotsiny a. Raha hiteny koa tsika resaka économique. Tsy misy ny relance, tsy misy relance économique zany eto Madagasikara. Teny koa tsika tsy misy koa ny atao hoe l'autorité de l'État zany, tsy maintsy apetraka daholo zany matoa misy ny fitsaram-bahoaka am'izao fotoana noho ny fahalemeny zay fitondrana zay. Ka zay mila apetraka, mila mametraka zany tsika fitondrana matanjaka. Tsika tsy mila olona matanjaka ohatrany teny frantsay homme fort, fa tsika mila état fort. Mety tenanao hoe ahoana ny atongavana am'izay? Tsotra kely ny atongavana am'izay. Voalohany indrindra hoe tsy maintsy mametraka zany ianao fomba fitondrana vaovao na gouvernance vaovao na resaka hoe nouvelle pratique politique. Mila apetraka zay. Io mety le olona tsy fantatsika, misy zandritsika, misy zandry mianatra be da be momba an'izay gouvernance zay, mila apetraka zay gouvernance sy fitondrana vaovao zay. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fomba fandraisana andraikitra vaovao. Nouvelle responsabilité. Ahoana zany fomba fandraisana andraikitra vaovao zany a? Io ny eo amin'ny mitsangana ry malagasy efa manana an'izay tetikady zay. Ahoana no fomba hanoloantsika anty fitondrana zay tsy mahomby hitandritra fa tsy mahomby am'izao fotoana zao. Ny tena ianao teo hoe leo ny malagasy ny olana sy ny tsy fahombiazana isan-karazany ary miandrandra olona hitondra vahaolana. Inona le vahaolana azo tsapaitana, tsy de tena hoe azo tsapaitana loatra ary arosony ny hetsika mitsangana ry malagasy? Ny vahaolana apetraka eto voalohany indrindra dia ny hoe fametrahana ny fitantanana mety fitantanana miorina amin'ny fiarahamonina mirindra, ialan'ny kolikoly ialan'ny fitiavatena, ialan'ny alatra, ialan'ny fivarotan-tanindrazana, reny zany efa manana vahaolana amin'izany zany zay. Ny fanojy tamin'ny hetsika ny mpanao gazety sy mitaky ny fahalalana maneho hevitra ihany koa ny fanombohan'ny hetsika mitsangana ry malagasy mety misy ifandraisany ve? Ie, manana tokoa ny tenao fa ny fanozy tamin'ny hetsiky ny mpanao gazety ny hetsiky ny mitsangana ry malagasy. Non, tsy de misy fandraisany loatra fa fandraisana angambany dia hoe ny fitiavan-tanindrazana, ny fitiavana na ny hoe fahalalana, hiteny sy ny rehetrarehetra. Io zany ny mpanao gazety sy ny mpanao politika dia olona tokony hiaraka satria ny mpanao gazety mamoaka vaovao, ny mpanao politika manao le vaovao. Mila vaovao malalaka zany ny tovizana angamba dia zay hoe fitiavan-tanindrazana, fitiavan'izany fahalalana zany. Ny toy ny hetsika dia hoe ahoana ny fomba itenenana amin'ny mpitondra hoe tokony miala aingana izy satria politika amin'ny firenena. Zay zany ny hetsika manaraka itenenana amin'ny mpitondra hoe miala aingana nareo fa politika ny firenena. Dia zay rehetra zay mbola itenenana eto amin'ny manaraka hoe vina ny atao zay fomba itenenana amin'ny mpitondra azy hoe miala. Fa ny mpitondra kosa tokony malala hoe tokony miala izy satria tsy mahomby amin'ny fitondrana. Ka eto zany teniko farany dia ny hoe ry malagasy mpiray tanindrazana amiko, nareo zay mahatsara fa tena sahirana, tena mijaly, porofotsika tokoa fa tena maharitsika. Ka noho izany mitsangana daholo ry malagasy fa fotoanan'izao hanovatsika ny tantarany Madagasikara. Isaorana ianao andriamatoa hoe rarisaina nanaiko vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao androany, isaorana ihany koa tamin'izay fanehoan-kevitra mafonja izay.
lafim-baovao hafa kosa indray ny sokatra androany ny komina Pasikely rehefa nikatona nandritra ny fotoana maharitra saika tsy nanaiky hiala teo amin'ny toerany ben'ny tanàna teo aloha raha tsy nitondrana mpitandro ny filaminana sy varitany raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ankehitriny raha tsy ahivina ny Dr Jean-Louis Robinson lano ben'ny tanàna tany an-toerana atao ry ny filakevim-panjakana androany izy ireo no tonga teny an-toerana niaraka tamin'ny didim-panjakana fanampanazavana vetrany. Vita androany zany ny famokafan'ny commune satria viroviry tsy mety miala tao anatin'le commune zany le ramatoa ny tanan'ile mairie io zany nandritra ny herintaona zay ka na le izy moa valiny conseil d'état no nampiatra anay dia le conseil d'état malaza hoe za zany narisy eto amin'ity commune ity de nangalana huissier ary neken'ny tribunal Nambatondrazaka ny fandehan-javatra hoe azonareo atao ny miditra eo dia no tonga avy de mbola midy ihany dia varavarana dia voatery tsy maintsy misokafana mivaina zany le varavaran'ny communenao dia tafiditra zay miaraka amin'ny main forte zany hoe ny polisy Nambatondrazaka sy ny miaramila midasy avy eto amin'ny faritra Falafaravona dia tonga teto aminay teto zany ny commandant midasy amin'ity vatrity. Ny tena fahitana ihany izy dia le fiverina tena mahamenatra mihitsy fiverina eo amin'ny toerana ary fahitana ihany dia tena anafenana le resaka fanodikojonana tato amin'ity commune ity ka tsy anaiky izahay fa dia laza zay any amin'ny tribunal financier-na Tomasina mba hanao examen ny gestion amin'ity commune ity raha izay dia hojerenay daholo ny boky rehetra. Fa tao anatin'ny iray volana dia nandritra ny fotoana andehanan'ny fampahalalam-baovao matetika no tapaka ny herinaratra ho an'Antananarivo sy ny manodidina raha ny fitarainan'ireo mponina. Adiny roa ihany koa raha kely indrindra no hitrangan'izany ary tsy mazava amin'ireo mpanjifa intsony ny anton'izay fatapahana izay ny vidin-jiro anefa tsy mitsahatra ny miakatra. Miora manitra. Atsimondrano, Avaradrano, Antananarivo renivohitra samy miaina anatin'ny aizina isan'andro mandritra ny ora maro. Manomboka amin'ny 7 ariva hatramin'ny 9 ora alina io fahatapahana io araka ny fanazavana. Mitaraina noho izany ireo mpanara-baovao noho ny fahatapahana tafiditra amin'ny ora ny fampahalalam-baovao. Simba ankilan'izay ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra vokatra io fahatapahana lava reny io. Ny fahatapahana jery adiny roa teo eo any Ambohimankakely. Menimenina ny olona hoe ny jiro miakatra nefa ny tapatapaka lavatra nanomboka tamin'ny herinandro. Le koron-drano. Zao zany teleako simba mihitsy amin'ny tapaka foana ny jiro. Tapaka foana ny jiro eny. Ndraindray adiny roa, adiny telo. Tapaka foana ny tosy zao any aminay zao ny tosy dia tapaka foana matetika amin'ny enina adiny roa adiny telo. Da ao moins ny tena tsy dia tsy maheno vaovao ianao hoe inona vaovao dia tsy maintsy miandry ny apitso maraina indray nefa ny tena miasa amin'ny maraina dia Ankoatra ny fahatapahana mitaraina ihany koa ny mpanjifa amin'ny fampidirana jiro. Ho an'ity raim-pianakaviana iray ity, efa ho efa taona izao nanaovany fangatahana fampidirana jiro saingy mbola tsy misy valiny izany hatramin'izao na dia efa voaefa avokoa aza ny sarany. Efa tamin'ny 2011 aho zao nangataka fampidirana jiro sa 2010 mandrak'ity ny andro mbola tsy tafiditra. Tsy fantatro na misy jiro na tsisy jiro. Tsy zany tsy manana jiro azy zany. Efa voalohana ny devian'ly aza fa tsy mbola tonga tany ihany izy tamin'ny ray volana lasa zay dia miala anareo loha indray potonareo fa alao loha soloana potonareo dia mandrak'ity ny andro mbola tsy miverina izy dia nandeha tany ndray dia manaova fangatahana dia anao soloana poto dia eo tsika izany zao. Tsy fampiny rano mandritra ny haitany, io hatrany ny fanazavana voaray mikasika ny fahatapahan'ny herinaratra. Ny toetry ny andro sy ny orana mikidra indray no antony voalaza rehefa fotoam-pahavaratra. Ny mahagaga nefa, arakajiana ny sandan'ny solika lany amin'ny groupe iray, mandany gazole 500 litatra isaky ny ora iray ny 1 mégawatt. Izany hoe mahalany 704 litatra isan'ora, ny groupe mamokatra tanjaka 400 mégawatt. Raha boriborina ho 3 arivo ariary ny litatra ny gazole, mahalany gazole hatramin'ny 4 sy 12 tapitrisa ariary isan'ora ireo groupe ireo. Raha tapaka mandritra ny adiny roa isan'andro nefa ny jiro farafahakeliny, izany hoe tsy mihodina mandritra ny adiny roa ireo milina ireo,
mitentina 820 tapitrisa ariary isan'andro ny fatiantoka ho an'ny ivy-toeram-pamokarana iray mamokatra 4 megawatt toy ny tetsy Antanandrano. Araka ny fantatra nefa, feno hatrany ny vola alaina amin'ny jirama andoavana ny vidin'ny solika isam-bolana. Ny mampametra-panontaniana izany dia ny hoe makaizo itedi-bola tokony hividianana solika tsy isiany delestage adiny 2 isan'andro io. Raha ataony kajy, fatiantoka manodidina 703 tapitrisa ariary isam-bolana no tsy maintsy zakain'ny jirama ho an'ny ivy-toeram-pamokarana iray. Tedi-bola izay miala amin'ny kitapom-bolan'ny jirama ary ny mpanjifa hatrany no mizaka sy manefa. Tsy mbola misy ihany koa ve ny paikady maharitra ialana amin'ny milina andaniana solika an-tapitrisana isan'andro izay efa fepetra takin'ny mpamatsy vola vahiny ihany koa isiany ny fitantanana mangarary eto amin'ny firenena. Raha ny fantatra nefa, orinasa miisa 4 no efa nanao sonia fifanarahana fa hamatsy ny jirama ary ny 4 amin'ireo no efa mihodina ara-dalàna. Fa manoloana ny resaka fahatapahan-jiro sy delestage mateti-pitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, efa misy ny vahaolana azo ialana amin'izany, ary indrindra ihany koa ireo angovo azo avaozina manana teknôlôjia avolenta amin'izany ny sinoa raha nambaran'ny teo anivon'ny SIM na ny syndicat des industries de Madagascar. Fanady Adiny. Azo atao tsara ny miala amin'ny fahatapahan-jiro sy ny delestage eto Madagasikara raha nambaran'ireo delegation'ny mpandraharaha sinoa tonga eto Madagasikara avy amin'ny CWTO na ny China WTO Africa Affairs Committee. Ny fahavononana eo amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny fifanarahanam-piarahamiasa no mbola tsy ampy raha nambaran'izy ireo. Misy ny vahaolana maro azo entina amokarana angovo sy herinaratra azo andrakofana ny Madagasikara, iray manontolo raha nambaran'ny filohan'ity delegationina ity, izay sady filohan'ny China Africa Industrial Forum ihany koa. Mila hay ny mitrandraka ireo angovo azo avaozina eto Madagasikara toy ny avy amin'ny masoandro sy ny rivotra. Énergie éolienne sy ny solaire zany dia tokony mahafaka ny entaentantsika vahoaka malagasy ary efa vonona amin'izany zareo amin'izao fotoana izao fa tsy miandry fotoana intsony hanomboana izany raha misy ny fiaraha-miasa. Misy ve ny famatsim-bola eritreretana amin'izany ary mety ohatrin'ny eo izay famatsim-bola izay raha misy? Ny ahatongavan'ny zareo ity zany dia efa vonona ny ara-bola fa mila fotsiny ny sinoa ihany zany no mitady ny financement amin'ny ara-bola. Fa mila fotsiny ny fanjakana malagasy ny mpiara-mombonampoka zany manaiky sy misy contrat dia tonga dia efa afaka manomboka eo ny asa. Efa misy efa délégation zareo zany efa tonga eto ny hanao resaka énergie renouvelable dia ny énergie solaire zany dia manantena fa rehefa avy eo ihany dia efa tokony sy MOU ho sinena miaraka amin'ny mpandraharaha malagasy. Ananan'i Madagasikara betsaka ireo loharanon'angovo ireo ary azo atao tsara ny mitrandraka izany. Vahaolana lehibe ho an'i Madagasikara ny fisian'izao fifanakalozana izao raha ny nambarany avy amin'ny SIM na ny syndicat des industries de Madagascar izay tonga nanatrika ity fihaonana ity androany. Eo amin'ny lafin'ny industrie aloha misy zavatra roa angambany tsara dinina amin'ity fikalasan-kevitra ny miaraka amin'ny sinoa ity. Ny voalohany indrindra eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia efa maro portra be ny teknôlôjia ary tsara angamba no ararotontsika izany avancé teknôlôjika izany. Ny zavatra faharoa dia ny lalam-barotra. Fatantsika fa ny sinoa zao ankehitriny efa presque 2 milliards izy ary io lalam-barotra io tsara mihitsy eo amin'ny lafiny hoe ny asantsika eto Madagasikara indrindra eo amin'ny hoe produits locaux ary ahodiny ry zavatra io dia amin'izao fotoana iny ngamba mety koa mety intéressé any zaraha any amin'ny Chine. Fifanakalozana mivantana na échange B2B na business to business no nataon'ny mpandraharaha malagasy sy ireto mpandraharaha sinoa ireto. Fifanakalozana izay tsy nijanona teo amin'ny sehatry ny angovo sy ny angovo azo avaozina ihany fa mihitatra hatramin'ny sehatra maro toa ny eo amin'ny arenan-kibon'ny tany, ny fambolena, ny fizahantany sy ny sisa. Na izany aza mbola mampametra-panontaniana ihany ny fihazakazahan'ireo mpandraharaha sinoa maro tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ny sinoa mpandraharaha sinoa izay mbola manana olana indrindra amin'ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany raha tsy resaka afa-tsy ny Aosoamanana sy ny any amin'ny faritra Sofia amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy fampanantenana fotsiny ihany no nataon'ny mpitondra malagasy manoloana ny fampiasana ireo angovo azo avaozina ireo.
roa taona sy tapany anefa izay mbola ny fampiasana gazole ihany no ataon'ny fanjakana hatramin'izao tsy mitsahatra mbola mampiditra groupe mandany ny mpitondra nefa irairaina ny fametrahana ny angovo azo avaozina. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray fanjakana tsara tantana lavitry ny kolikoly isan'ireo lokaloka ny fanjakana ary isan'ireo teboka roa lehibe ihany koa taky ny mpamatsy vola mbola lavitra nefa ny ezaka izay tokony ataon'ny fitondram-panjakana manoloan'izany raha ny fanadihadiana izay nataon'ny Cool TV sy ny agence capsule 13 isanjaton'ny olona izay nanaovana ny fanadihadiana no nilaza fa tsy miady amin'ny kolikoly marina ny fanjakana eto amintsika. Michela Ranarzona. Raha ny fanadihadiana ny raha ny Cool TV FM sy ny agence capsule ny 20 jona hatramin'ny 3 jona lasa teo 13 isanjaton'ny olona 1.700 nanaovana fanadihadiana no nilaza fa tsy miady amin'ny kolikoly ny fanjakana ary tsy hita maso ny vokatra izay voalaza ho fa fiadiana amin'izany 3 isanjato no nilaza fa tsy tena fantatra marina ny tena ataon'ny fanjakana amin'izay fiadiana amin'ny kolikoly izay 7 isanjato kosa no nilaza fa miady amin'ny kolikoly ny fanjakana malagasy. Profo amin'izany ny fisian'ireo olona mikadra. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena nanontanianay mikasika izay ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay mifampiankina betsaka amin'ny andraikitry ny olom-pirenena sy ny mpitondra ny fiadiana amin'izany. Raha iresaka hoe hiady amin'ny kolikoly, hiala amin'ny kolikolitsika dia anjara andraikitry ny daholo be miaraka aloha izany voalohany indrindra no atao hiadiavana amin'ny kolikoly. Ny resaka kolikoly matetika mampitaraina ny olona izay hita ombenombeny dia ohatra kaiky eny amin'ny resaka lalana ny sécurité izany hoe ny gendarme na ny polisy izay manakana an'ireo taxi brosy ohatra ao anatin'ny tanjontsika ny hoe hiala amin'izay kolikoly izay kanefa raha refesina hatreto ny dingana vita ny ezaka izay vitantsika dia mbola hita hoe tsy ampy be dia be mbola mila ezaka mafimafy kokoa noho izao tsikany anisany ohatra ihany koa izay mampikaikaiky ny rehetra ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena misy kolikoly avo lenta ambadiky ny reny matoa mbola miondrana foana izany ilay harena sarobidy. Arak'izany ratsorina mbola lavitry ny afo ny kitay mbola isan'ireo firenena arahiny Transparency International ihany koa i Madagasikara. Larana fa 13 amin'ny firenena 12 i Madagasikara tamin'ity taona ity raha toa ka larana fa 13 amin'ny firenena 17 nandritra ny taona 2014 ary larana fa 17 amin'ny firenena 17 tamin'ny taona 2012. Tao anatin'ny 3 taona farany tsy niova ny nataon'i Madagasikara amin'ny fiadiana amin'ny kolikoly raha nivalan'ny fanadihadiana izay nataon'ny Transparency International farany nandritra izay 3 taona izay 20 amin'ny 100 izany no tsy 50 hatramin'ny 100 kosa ny tanjon'i Madagasikara amin'ny taona 2012. Lafim-baovao hafa kosa indray misalovana ny asan'ny police de la route ary manararao pahefana mihoatra ireo manam-pahefana mihitsy ny polisy munisipaly araka ny fitarainan'ireo mpamily fiarakaretsaka eto an-drenivohitra. Tsy eken'izy ireo intsony ny fanaovan'ireo polisy munisipaly ny asan'ny polisy mandrindra ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Ny tokony ateny amin'ny fiantsonan'ny taxi teny Atsonjombe manoloana ny Coliseum izy ireo androany naneo izay tsy fankatoavana izay. Fanadininy. Ny tokony ateny amin'ny fiantsonan'ny taxi eny Atsonjombe io maraina io mpitatitra taxi eto an-drenivohitra. Ny anton'ny polisy munisipaly amin'ny asa tokony ataon'ny polisy pirenena no anton'ny fitokonana. Tsy mahafeny lalàna mifeny fifamoivoizana ny polisy munisipaly ary tsy tokony hanao ny asan'ny polisy mandrindra ny fifamoivoizana araka ny fanazavana ireto mpitatitra ireto. Vitan'ny polisy pirenena ny fandrindrana sy fandaminana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra saingy salovan'ny polisy munisipaly. Zahay dia tsy manaiky manomboka izao ny fanaovan'ny polisy municipal PR eny an'arabe. Voalohany indrindra tsy anekena ihany izy tompoko dia izao matonona sy ny fanjakana malagasy ny fanaovana visite teknika ny gendarmerie miandraikitra an'izy io. Dia izahay manaiky tanteraka izay zavatra ataon'ny gendarmerie ao amin'ny visite teknika sy ny polisy nasional gataka amin'ny Madame le maire izay tsy zay tena mangataka hatramin'ny farany izay efa nanaiky izay tamin'ny loko fanatsarana tomobile ny kalitaona taxi ville tena afaka aporofonay izany manomboka izao izay tompoko
aloha zay tsy hoelingelen'ny polisy municipal intsony fa aloha izy zareo miena ny vola raisin'ireo mpamily vokatry ny fiakaran'ny viditsoloky raha ny fanadadiana natao 9,000 ariary ny entin'ny mpamily mody isan'andro raha tsy lasan'ireo polisy munisipaly. Ireto farany izay manantanteraka hatramin'ny contre visite izay mampimenimenina ny ireto mpamily. Mijery izy ny pneu, mijery izy ny jiro vaky, parasoka amin'ny tongila na ny dioan'ny fiara, zay andeha daholo. Zay ny andoavanao vola eny amin'ny lalana. Manomboka amin'ny ohatrino vola alaina hatramin'ny ohatrino? Matetetika eo amin'ny 75, 100,000. Mangataka fandraisana ndraikitra avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ireto mpamily ireto ary mangataka fiaonana amin'ny ramatoaben'ny tanàna manoloana izao olana izao. Amin'ny sabotsy izao ny toy ny hetsika izay antson'izy ireo fandraisana anjaran'ireo mpamily fiarakaretsaka rehetra. Sehatry ny fampianarana kosa indray raha ny fanadihadiana natao androany tsy hisy ny deuxième liste na ny liste additive amin'ny vokam-panadinana CEPE izay nivaly ny alahady teo raha araka ny vaovao-miely any amin'ny tambazotra tserasera ankehitriny. Efa nivoaka ihany koa ny valim-panadinana ho an'ny faritra mandidina any Antananarivo izay no tateriny olona saina tao anatin'ny tsy fanadihadiana ity. Tsy marina ny filazana fa misy famoahana lisitra faharoa tamin'ny valim-panadinana CEPE teo araka ny fanazavan'ny lehiben'ny farim-pampianarana. Ny fahafahana miditra ho 6e no mety misy lisitra faharoa aorian'ny fahafantarana izay mpianatra nanao fisoratana anarana idirana amin'ny sekolim-panjakana CEG. Ho an'ny Antananarivo renivohitra tsy hisy na ny lisitra fanampiny azy antony efa misy mpianatra miandro toerana raha misy ny toerana malalaka araka ny nambaran'ny lehiben'ny farim-pampianarana azonay tamin'ny Antsotaroby. Tokony hampisy deuxième liste efa vita ny ilay délibération efa dia afaka tamin'iny dia zay fa tokony eo atsony. Listina CEPE ny 6e raha possible indraindray raha hoe mbola misy place vacante misy miverina ny inscrire dia misy deuxième liste fa amin'ity taon'ity koa ny tsisy. Ho an'ny fanadinana BEPC izay ho tanterahana manomboka ny alatsinainy 12 Jolay ary tsy farana raha tsy ny 12 Jolay. Ny tombo raha isan-jato ny isan'ny mpianatra tamin'ity taom-pianarana ity raha oharina tamin'ny taondasa. Mahatratra 3,703 hetsy izay tsinjara amin'ny fiobe-panadinana 3,707. 4,705 hetsy kosa no mpiadina ny safidiny sokajy raha toa ka 7,707 hetsy ny sokajy be. Amin'ny herinandro ity no zaraina ny taratasy fiantsoana ireo mpiadina. Fa miaka-midina kosa ny maripana eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao mbola tafiditra tsara ao anatin'ny atiririna nefa isika raha ny fanazavan'ireo mpaminavinana ny mety ho toetry ny andro tsy misy araka ny tsao mandeha ihany koa ny mety isin'ny rivo-doza tsindry ny atmosfera na antsoina hoe basse pression no misy any avaratra atsinanan'ny faritra Isambavy ary mety hitondra herika matevina eto an-drenivohitra. Fampitinana izay entiny Michel Ranarjona. Volana Jona, Jolay ary Aogositra atiririna ny eto Madagasikara. Manoloana ny tsaomiely amin'ny fisian'ny rivo-doza amin'izao vanim-potoana izao kosa nanambara ireo mpaminavinana ny toetry ny andro androany fa fiainan'ny tsindry atmosfera no misy ary tsy mbola azo antsoina hoe rivo-doza. Mikasika an'ity lazaina hoe cyclone lazaina hoe miforona any amin'ny oseany Indiany dia tsy dia azo lazaina ho cyclone loatra izy satria raha ny ivony zany hatreto no hitanay dia eo amin'ny 9 hectopascal zany hoe azo lazaina hoe basse pression zany izy io tsy azo lazaina hoe cyclone. Fizotran'izy io zany dia mikisaka manatona ny Madagasikara zany hoe tsy ho lasa cyclone mihitsy izy zany fa zay hoe basse pression zay zany. Arak'izany tsy atahorana izy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto an-drenivohitra ny fisian'ny tsindry ny atmosfera any avaratra atsinanana no mety ahitana orana vokatra izany. Fiainan'ny tsindry ny atmosfera amin'ny toerana anankiray zany dia ambany zany ny tsindry ny atmosfera amin'ny faritra io mikisaka manatona antsika any izy io dia mety ho any amin'ny talata zany mety hitondra orana amin'ny faritra avaratra atsinanana iny. Tsy rivo-doza aloha ny hatreto satria tsy nantsindry ny atmosfera any ambany dia ambany.
Amafisina araka izany fa tsy hisy rivodozan-dala eto Madagasikara araka ireo vaovao izay miparitaka eraky ny tambazotra tserasera. Ny atsika no iamafy ato anatin'ny herinandro. Raha ho an'ny eto an-drenivohitra manokana, manodidina ny 7 hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana, izay mety hidina hatramin'ny 10 degré celsius ny maripana ambany indrindra. Maresaka iraisam-pirenena kosa izay indray. Tafekatra 7 ireo olona maty ary 20 mahery no naratra mafy vokatry ny loza an-dalamby izay nitranga omaly tany Italia. Fifanjevona teo amin'ny lalana no nahatonga ny loza raha ny vaovao farany. Mbola mitohy hatrany kosa ny fikarohana izay iarahan'ireo mpamonjy voiny, mpamonjy aina ary olon-tsotra. Arahoary ny famitsenana izay eo amin'ny sariny France 24. Nitrangana loza an-dalamby goavana tany atsimon'ny Italia omaly. Fiaran-dalamby roa no nifandonaka niteraka fahafatesan'olona miisa 7 raha ny vaovao farany. Mafy ny fifandonana teo amin'ny fiaran-dalamby roa izay, samy ahitana kalesan-dalamby roa avy. Tsy mbola nisy ny tatra ofisiala hatreto, fa olana teo amin'ny fifanjevona amin'ny lalana no niteraka ny lozan-dalamby izay. Toerana lavitry ny renivohitra no nisehon'ny loza, izay nahatonga ny fahasahiranan'ireo mpitsabo sy mpamonjy aina amin'ny fanatanterahana ny asany. Filaharana amin'ny fanomezana rà no tsikaritra ny anivon'ny hopitaly any toerana. Ireo mpianatra no maro anisy amin'izy ireo no ny fisian'ny oniversite mandina ny faritra Depoy Italia izay. Mbola ao anatin'ny fanadezina tanteraka ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao, raha ny fanazavana nentin'ny Praiministra Italiana Matteo Renzi izay nidina teny toerana taorian'ny loza omaly. Nampanantena ny tsy maintsy amoahana ny marina momba ny antony nahatonga ny lozan-dalamby izay ny Praiministra Italiana. Mialohan'ny anakatonana tanteraka ny pejin'ny fampahalalam-baovao androany dia andeha ofitsina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity tontolo andro ity. Vao maika midikizo ny mpitondra fanjakana manoloana ny zavanitranga omaly raha nambarany mpahay lalàna, tsy maintsy mitokosa ny hetsika fitakiana ny fahalalahana maneho hevitra raha nambarany. Tao anatin'ny iray volana farany, mandritra ny fotoana izay andehanan'ny fampahalalam-baovao matetika no tapaka ao anatin'ny adiny 2 farafahakeliny ny herinaratra ao Antananarivo sy ny manodidina raha ny fitarainan'ireo mponina. Ny tokony teny amin'ny fiantsonan'ny taksi teny Antsonjombe kosa manoloana ny Coliseum ireo mpamily fiarakaretsaka, tsy eken'izy ireo ny fanaovan'ny polisy munisipaly ny asan'ny police de la route izay mandrindra ny fifamoivoizana. Tsy hisy rivodoza araka ny feo miely kosa eto Madagasikara, ahina hatratra 10 degré celsius kosa ny maripana farany ambany indrindra tao anatin'ny herinandro. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina manakatona tanteraka ny pejin'ny fampahalalam-baovao androany. Ankasitrana fena ianao izay tsy nisaraka taminay. Mametraka ny veloma ho an'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, tri sans serment. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca-vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.